fa vahintsika indrindra moa amin'izao alina izao tao anatin'ny fampahalalam-baovao raha matoa izay professeur Romaine Ramananarivo mofo izay tale général lefitry ny sekoly ambony SMIA izay resadresaka amintsika misimisy kokoa mahakasika an'ity ivitoeram-pampianarana ambony ity ary voaresaka tao anatin'ny fanadihadiana teo ihany koa moa hoe mampiavaka ny sekoly SMIA ao resantsika mivantana amin'ny eto moa zany izay dia miarahaba anao izay professeur Romaine Ramananarivo. Miarahaba anao tompoko. Avy hatrany angamba dia mpafantatra misimisy kokoa mahakasika an'izay toeram-pampianarana ambony SMIA izay isika hoe inona ny azo lazaina misimisy kokoa mahakasika ny SMIA izay. Misaotra anao tompoko. Ny SMIA moa na École supérieure de management et d'informatique appliquée dia nahazo ny habilitation amin'ny licence sy master habilitation amin'ny fanjakana moa izany. Ny fampianarana omenao dia momba ny licence des licences banque assurance management de l'environnement et management de projet management de risques et de décision. Ny master indray dia ny qualité agronomie et développement durable informatique appliquée à la gestion d'entreprise ary ingénierie et management de projet. Voalaza teo ihany hoe manana mampiavaka azy ny sekoly SMIA inona moa zany izay zavatra hoe anana ny SMIA mihoatra noho ny sekoly hafa izay. Ny tena mampiavaka ny SMIA aloha zany dia sekoly manazo ny fankatoavan'ny jésuita eto Madagasikara ary ny jésuita any Rome. Fanampin'izay zany dia misy fiaraha-miombonatoka miaraka amin'ny jésuita sy ny toeram-piasana maro ary ny fampianarana amin'ny université ihany koa ohatra hoe ny any Fianarantsoa izany. Dia ny zava-dehibe ao ankoatra ny fampianarana izay omena dia misy ny fanabeazana ara-panahy sy ny amin'ny lafiny maha-olona izay iarahana akaiky miaraka amin'ny mpanabe. Ao anatin'izany ihany koa dia ny mpianatry ny SMIA dia ampianarana zany amin'ny fianarana izay ho azony eo dia afaka misehatra ny toeram-piasana rehefa mivita ny fianarany. Ny manaraka izany dia tsy fifaninanana no ataonay ao amin'ny SMIA fa misy fifankaloza-kevitra izay ataonay amin'ny mpianatra tsirairay satria anisan'ny zava-dehibe ho anay zany ny lafiny maha-olona ka tsy ataonay sakana velively ny hoe sanatria sanjavavava amin'ny teny hoe tsy tafiditra concours tary ny mpianatra dia tsy ho raisinay fa anisan'ny tanjona sy ny zay tena kendrenay dia ny atafita an'ireo mpianatra raisinay ireo ho sangana eo amin'ny zay toeram-piasana misy azy sy eto anivon'ny firenena. Mbola misimisy ihany moa no mampiavaka anay dia ny zay zany dia misy anjara birikinay anampinay an'ireo mpianatra ireo satria matetika ny olana mpianatra dia ny sara mpianarana ka misy anjara birika hoentinay ihany koa izany. Manahoana kosa ny fepetra hoe afahana miditra eo anivon'ny SMIA? Tsy misy tsy mifidy taranja zany zahay fa na série zay série rehetrarehetra eo dia raisinay afaka miditra ao zany fa tsy maintsy misy izay fifanan-kaloza-kevitra izay fifampiresahana tsirairay satria zay ny tena mampiavaka anay zany hoe raisinay tsirairay mihitsy le mpianatra ary mandany fotoana maro zay ahafahanay mijery n'ilay momba ny mpianatra tsirairay sy ny azonay anampiana azy satria le fanampiana sy fanaraha-maso akaiky an'ireo mpianatra eo zany dia tena zava-dehibe satria entina anamariana zany ohatra dia ny ao amin'ny kilasy iray zao dia eo amin'ny 20 ihany na farafabetsany zany eo amin'ny 420 no raisinay dia misy fanaraha-maso akaiky zany ary anisan'izany ny mpampianatra zay miaraka aminay dia manana professeur titulaire maromaro zay manana professeur titulaire 10 zay manana an'ireo manana traikefa
any amin'ny orinasa zay manana andraikitra ambony zany efa nanana ny ohatrany hoe expérience nandritra ny 5 taona na 20 taona dia izay zavatra zay zany hoentinay manampy an'ireo mpianatra ireo. Inona kosa ary ny teny hoe tsy ny professeur Romaine Ramananarivo anampiana izay rehetra izay. Ny tiana iambara dia izao dia misaotra sahady zay anareo ray aman-dreny, anareo mpianatra zay mametraka ny fahatokisana aminay satria zava-dehibe loatra ho an'ny firenena ny fanabeazana ny tanorantsika. Dia misaotra anareo tompoko nanome ny fitenenana teto amin'ity toerana ity. Dia misaotra ny professeur Romaine Ramananarivo dia mankasitraka indrindra ary manao veloma tompoko. Fandrapitiaona tompoko.